lafa ny fitaterana an-tanety indray kosa ary antony manokana sy ankamehana no nandraisana fepetra amin'ny famerana ny fidiran'ireo fiara vaventy milanja 10 taonina ny mihoatra hiditra eto Andrenivohitra raha nambarany teo anivon'ny ATT arahantsika eto izao manaraka izao ny fanehoan-kevitra izy ireo. Fanamafisana ny fanaraha-maso ny fampiarana ny lalàna efa nisy no atao manoloana ny vonamseho eto amin'ny firenena sy ny fahasimbany ny fotodrafitrasan'ny lalana hoy ny colonel Andry Rakotondrazaka tale général ny ATT raha nitondra fanazavana mikasika ny fepetra amin'ny amerana ny fidiran'ireo fiara vaventy milanja entana mahery 10 taonina miditra Andrenivohitra amin'ny atoandro. Antony manokana sy ankamehana no natao manoloana ny fisian'ny vona sy ayay amin'ny fitarany fahasimbany ny fotodrafitrasan'ny lalana. Misy ny arrêté interministériel zany mikasika ny famerana ny fidiran'ny camion poids lourd plus de 10 tonnes miditra Antananarivo. Tsy maintsy ampiarina io lalàna io dia le araka le tenitsika hoe efa nisy an'io tena efa nisy tokoa io fa ny fanaraha-maso sy ny fampiarana azy ataoko hoe tena izy tsy maintsy atao amin'izao noho ny antony inona noho ny antony ity faratsiny toetrandro ity zany zay hita mivaingana mihitsy ny faharavany ny fotodrafitrasa raha izay no teneniko voalohany zany no tena hita maso indrindra zany dia tsy maintsy natao araha maso ny fidiran'ireo camion ireo zany eto Antananarivo dia araka ny teniko teo tsy maintsy ampiarina le izy na dia menimenina ary le mpitondra camion no ny antony maro isan-karazany nefa tabidio fa anisan'ny fandraisana anjara fa raha izay kely indrindra tokony mba ataon'ireo mpitatitra amin'ny fiara vaventy ireo zay zavatra zay eo anatrehany le vona mahazo atsika eto Antananarivo zany amin'ny faratsiny toetrandro. Fepetra vonjimaiky anoraisina moa ny famerana ny ora fidiran'izy ireo Andrenivohitra amin'ny 9 alina ka hatramin'ny 10 maraina mandra-piverena ny maintany fotoana ahafahana manao ny asa fanamboarana ny fotodrafitrasan'ny lalana.